mahery lantomanandafy nivoaka ny fonjandroany. Fisorohana ny fanapozinana ara-tsakafo, fadina ny finanana sakafo mavesatra sy efa simba. Papa Benoît fahina amby folo nodimandry androany teo amin'ny 5 taonany. Sabotsy 3 Desambra taona 2024 manatitra ny arabatongo kilasy tongovavy tonga soa tanatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ampanazana sy ampitiavana no anasananao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejy politika no isantarana ny fiarana amin'ity alina ity. Taona fahombiazana ho an'ny mpanohitra ny taona 2024 nanao ny asan'izy ireo saingy noraisy ny mpitondra ho fahavalony ka nampiasana ny hery famoretana toy ny mpitandro filaminana, cybercriminalité ary ny fonja. Tsy nasakana ny mpanohitra nefa izany. Asin'Andriamalala sy Toky Ramarolany no amitina aminao ireo vaovao politika tena nisongadina tamin'ity taona ity. Voanitsidika ny taona 2024 dia nisaona ny tontolo politika teto Madagasikara. Nodimandry matsy ny andrarezin'ny politika malagasy James Ratsima ary volana vitsy taoriny izay dia lasa ihany koa ny mpisolo vava sady mpanao politika Maître Olala. Samy mitondra atsikara mivaivay an'izao fitondrana rajoelina izao izy ireo ary tena tsy nitsitsy fitenenana manoloana izao fitondrana tsy mandeha araka ny tokony izy izao. Taoriny izay dia nanjaka ny fanampianam-bava ny mpanohitra sy ireo samy laza ny tsy mety eto amin'ny firenena ka narangaranga ny mpitondra ny fonja sy ny cybercriminalité. Anisan'ny olona nogadraina sy nampitahorana teny amin'ny mpitandro filaminana tamin'ny taona 2024 ny mpisintona lakilosy mahery lantomanandafy Stanley Ramarvelo, ny mpanao politika Biary Marcelin, ny Nidoni, Iandry Biary Tantoliara izay voasazy 2 taona sazy miantona, Clémence Rarnirina izay niakanidina teny amin'ny polisy sy ny zandary ary ny fitsarana noho ny fanehoan-kevitra izay nataony. Iketakandrina Rafitson talepanatanteraka ny Transparency International Initiative Madagasikara. Anisan'ny nahitana fa fanjakana jadona ary tsy mazaka demokrasia izao fanjakana izao ihany koa ny fisamborana ankeriny ny mpandrindra nasionaly ny antoko tim Jean-Claude Rakotonirina sy ny sekretera jeneraly ny tim Rinda Randemasinoro Tetsy-Behoririka ny 13 Jolay 2024. Nanomboka teo dia hita sy tsapan'ny mpanohitra fa efa miatra eto Madagasikara nantsoina hoe terrorisme d'État. Raha tsy adiny maro ihany koa ny raraposa inversé izay fihetsika mampiseho tsy fankasitrahana any Andry Rajoelina ilay tovolahy antsoina hoe Mendrika tamin'ny fandalovany Andry Rajoelina tetsy amin'ny bypass ary nosamborina avy hatrany ary niakatra fitsarana mihitsy ity farany. Teo ihany koa ny famonjana ilay olon-tsotra nampiseho fa zaraina amin'ny alalan'ny kapsiry sy ny madiko ny vary sy menaka any amin'ny faritra noho ny tsy fampiny ny fanampiana ho an'ireo malagasy traboina avokatry ny rivo-doza Eminaty sy Batsiray. Hiatrika fifidianana isika eto Madagasikara amin'ny taona 2024 izay didiny lalam-panorenana antsika ka taona iray na ahafahany antoko tim nanetsika ireo mpikambana eny fotony iny taona 2024 iny. Antsiranana, Mahajanga, Tomasina, Tsoromandidy, Fianaratsoa, Sava ary Tanimorondava. Ireo rafitinina ny toerana nalehan'ny Filomary Karavalmanana saingy nampiome sy nahasorena ny mpanara-baovao dia tsy nitsahatra nampiseho ny herim-pamoretany mihitsy ny mpitondra. Nasainosakana ny mpitandro filaminana hatrany mantsy nakamaroany hetsiky ny mpanohitra na teto andrenivohitra izany na tany amin'ny faritra hafa. Ny fanakanana ny Filomary Karavalmanana amin'izay rehetra alehany efa tsy lazaina intsony ary lasa toy ny mpitondra fitaovana politika eo am-pelantanany tanteraka ny mpitandro filaminana indrindra fa ny zandary. Tsy levon'ny vavon'ny mpitondra ara-bakiteny mihitsy mantsy ny mahita ny Filomary Karavalmanana hatangorona ny vahoaka isak'izay tany alehany ka natany amin'ny toeram-pivavahana ataka ny JMJ Mata atany Antsirabe aza dia nanaovana ny fomba rehetra nampitahorana an'ity lehiben'ny mpanohitra ity mba tsy nanatrehany izany andro lehibe ho an'ny katolika izany. Tsy nahasakana azy nefa izany ary na dia toerana tsy mendrika amin'ny maha-filoham-pirenena teo aloha azy sady toerana tsy mendrika amin'ny maha-ray aman-dreny malagasy rehetra azy dia fivavahana no natao tany Antsirabe ka tsy tokony isambadika ankoatr'izay hoy ny Filomary Karavalmanana. Na dia teo aza nefa izany rehetra izany dia tsy nahasakana ny mpanohitra nanao ny asany izany raha matahora izany. Ifehany
dia afapo amin'izay andraikitra nataonay izahay satria betsaky ny efa vita kanefa izany kosa dia mbola manamariana eto fa mbola maro ihany koa mbola ho atao mandritry ny taona ho avy izay mitsidika manaraka. Voamaika no namafy ny heriny sy ny tanjany eo anatrihany sehatra iraisam-pirenena ny antso-jay niatra tamin'ny mpanohitra sy ny filoha Marc Ravalomanana. Porofon'izany ny fandraisan'ny vondrona afrikanina ny Antoko-Tima ka nilazana izy ireo fa tsy nisy noraisy ny mpitondra ny sosikevitra izy ireo anatsarana ny rindram-pifidianana eto Madagasikara. Ratsahivina tokoa mantsy dia nisokatra tamin'ny fiandohan'ny volana Oktobra ny fanasana fahoben'ny mpifidy eto Madagasikara izay didiny lalam-panorenana sy ny lalam-pifidianana. Tsy nandeha araka ny tokony ho izy nefa io fanasana mpifidy io. Nandeha niaraka tamin'ny fanasana mpifidy ihany koa ny fitsarana mitety vohitra hanomezana kopia fahobe ka nanaovany tima antso ny ampitsarana izany tsy misy atakandro noho izy misy kajikajy maloto ny mpitondra entina angalaram-bato amin'ny fifidianana ho avy. Tsy tratra ilay fetrisa izay napetraka tao anatin'ny tanjona satria raha araka ny vinavinan'ny CENI dia natratra n'ilay 13,500,000 électeurs no tokony hivoaka anatin'ny téléfonte ity. Na ranao tatitra voalohany ny CENI tamin'ny volana voalohany dia mbola teo amin'ny ataoko hoe 800 eo no manerana ny nosy no tratra tamin'izay. Raha nanao tatitra izy taty amin'ny volana faharoa 5,071,688 teo dia efa betsaka ny fanamariana natao hoe raha izay 2 volana zay no nanombohana n'ilay fanisana mbola vao ataoko hoe ray ampatelo ny tanjona ho tratrarina no tratra dia efa nametraka mihitsy izay hoe tsy ho tratra mihitsy ilay tanjona ho tratrarina amin'izay. Ary raha nahenontsika tamin'ilay tatitra teo nalohany hoe namoahana n'ilay fanemorana dia vao 7,211,000 anoany ny listiny amin'izao fotoana izao. Izany hoe mbola antsasarika ilay tanjona ho tratrarina. Tsy gaga amin'izany anefa izahay satria mandritra an'izay fiaonana izay dia efa napetraka ahy satria na ny fahatongavan'ny fitaovana. Tany ampelantanan'ireo rantsamangaika manerana ny nosy ara dia efa ataontsika hoe ny volana novambra vao saika tonga tany amin'ireo faritra rehetrarehetra daholo ary teo ihany koa na dia le fametrahana n'le hoe ny agent recenseur anentsika an'izay fanaovana an'izay fanisahana izay 5,000 monja no ny rekritena eran'ny nosy nefa nisan'ny fokotany manerana ny nosy nefa any amin'ny 2 alina mahery. Ohatran'izay ihany koa ny fanontaniana napetraka hoe fa maninona ny 5,000 ihany koa nisan'ny tablety ho ampiasaina nefa nieritreretina hoe ny tablety ny anamorana sy anafanganana n'le asa izany rehetrarehetra izany no nafahana efa nitsinjo mialosa adiny hoe tsy ho tratra le tanjona. Ka ho anay aty amin'ny atokotiko Madagasikara dia tsy gaga izahay raha nyroso tamin'izay fanampahan-kevitra izay ny CENI kanefa ny zavatra mahagaga ao anatin'ilay izy dia izay foana efa nametrahana foana koa n'ilay fanamariana hoe tokony iarahany rehetrarehetra manapaka izay zavatra rehetrarehetra ho tanterahana. Fa ny amin'izao fotoana izao moa efa ny amin'ny fampanalam-baovao no hainoana fa hoe nahemotra any amin'ny faraka amin'ny 30 ny volana janoary izany fanisanana. Teny iarahana vitaiza satria izay no mahatonga an'ilay zavatra anisan'ny antony mampiazo azy sy ataontsika hoe tena mamparefo an'ilay fanisan'ny mpifidy dia tsy mahazo an'ilay antsoina hoe adhésion populaire na ilay farisian'ny vahoaka malagasy mihitsy misoratra anarany satria ny zavatra hita dia marefo dia marefo ny sensibilisation na ny communication mahakasika an'ity fanavaozana an'ity lisy-pifidianana ity. Nankatoavy ny sehatra iraisam-pirenena ny fanapahan-kevitra rehetra no raisy ny mpanohitra no tarihan'ny filoha Marc Ravalomanana. Anisan'izany ny vondrona Eropeana sy ny SADC. Ireto farany dia laza ihany koa toy ny ilazany vondrona Afrikanina fa tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana irery ihany eo amin'ireo sampanao politika mialohan'ny fifidianana no ahafahana misoroka ny krizy efa hita manangasanga ao aorian'ny fifidianana. Etsakila ny mpitondra hita fa tsy rototra ny amin'izany fa manohy hatrany ny kajikajy malotony. Faraparan'ny taona 2024 no nahitana sy nanamarina ny teny mpanohitra hatramin'izay fa fanjakana mpiady an-tsena sy mpiady an-trano ny fanjakan-drajoelona. Raha tsy ilaza fotsiny afa-tsy ny raharaha fitsopam-pitokisana nataona sy nombam-bahoaka 500 be izao izay raharaha mbola andrasan'ny maro ny toyiny amin'ny taona 2024 satria raharaha mbola mitohy izy iny hoy ireo sombam-bahoaka na efa hita aza fa mitongilana amin'ny mpitondra ireo mpikambana ao anatin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana na ny AGC. Raha fehezina dia tona nampisehon'ny mpitondra ny tsy fahaizany ara-politika sy fampisehony ampahibe maso fampiady an-trano sy mpitady tombotsoany manokana avokoa izy rehetra ireo tamin'ity taona 2024 ity.
etsy an-daniny kosa dia miezaka mihain'ny vahoaka eny fotony manerana any Madagasikara ahafahana mitondra vaolana aingana manampy ny traikefa efa ananany ny Filomary Karavalomanana izay mitarika ny Antoko-Tima sy ny RMDM rehefa tafaverina eo amin'ny fitondrana. Fahombiazana tanteraka ho an'ny mpanohitra ny taona 2024 hoy ny mpandrindra nasionaly ny Antoko, tsy natao sakana mihitsy ny Ramatahora sy ny antsonjay maro isan-karazany nataony mpitondra ary efa miomana amin'ny Kongresy nasionaly ny TIM amin'ny 2024 ahafahana manapaka izay ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona ho avy. Ampafantarina ianao fa hoarahinao manontolo ao anatin'ny fandarana Tsiay 2024 rampitsoaly eto amin'ny fahitalavitry ny NBS ireo vaovao nisongadina tamin'ity taona 2024 ity. Fa tsy nahay nampiasa ny efa taona nananany ampandrosoana ny Madagasikara na kely aza ny fitondrana ankehitriny hoy ny ministra teo aloha Paul Rabary nitotongana ny fiainan'ny Malagasy tamin'ity taona ity ary tsy misy antenana intsony ny fanjakana ho an'ny taona 2024 samy mampikaikaiky ny rehetra na ny falafosan'ny vidim-piainana ny délestage sy ireo fitakiana samihafa izay tsy valiany ny fanjakana. Nanao ny fanadihadiana Ravirazafy-Mahina eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Ny vidim-piainana no anisany nanamarika ity taona ity izay samy nampitaraina ny ankamaroan'ny olona noho ny halafosany vidin'entana. Teo ihany koa ny fahatapahan-jiro matetika sy ny olona ny jiramaso ireo karazana fitakiana sindikaly samihafa tsy nisy valany. Iarahamiaina ny zava-misy fa tsy voafehy ary ny dangana izay tsy iza ny vidim-piainana ka mampikaikaika ny vahoaka rehetra. Faharoa eo amin'ny lafiny toekarena dia hitantsika ihany koa fa fotoanan'ny délestage ny taona 2024 mbola tsy nisy délestage sahala amin'izao nandritra ny 12 taona fahazoana fahaleovan-tena fa dia miaina anaty délestage Madagasikara manontolo ary hita hoe tsy tafavoaka mihitsy zany ny resaka délestage eto Madagasikara hatramin'ny andro any aloha. Eo amin'ny lafiny fiainana ara-sindikaly dia hitantsika ny ainatsika nandritra ny taona 2024 ity fa betsaka ireo fitakiana izay nataony nantokon'olona maro samihafa eo amin'ny lafiny asany izay tsy nahitam-baliny fa dia sahirana ny fanjakana miatrika an'ireo fitakiana maro samihafa ireo. Taona 2024 nisy fiakarana 700 ny vidin-tsolika izay mbola tsy nisy mihitsy zany teo amin'ny tantaran'ny firenena ihany koa ny ankaty 700 be izao ny vidin-tsolika teto Madagasikara ka iny taona 2024 zany no ataoko hoe taona ratsy indrindra eo amin'ny lafiny ekonomika sosialy ao Madagasikara. Mampanainy taona 2024 raha ny toe-karem-pirenena no vinavinaina ho hatrany ny fanazavana. Amiko tsy misy zavatra azo antenaina firy intsony amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao satria nanana efa taona ny fanjakana nampisehoana tamin'ny Malagasy fa voafehy ny toe-draharaha izay efa taona izay dia nahitana namarika fa tsy zavatra voafehy mihitsy eto amin'ny firenena ary tsy ao anatin'ny herintaona farany no ahafahany mifehy zavatra tsy vita nandritra ny efa taona. Ka amiko zany ny 2024 eo amin'ny lafiny toe-karena sosialy dia mbola hitsitotongana foana ny fiainan'ny Malagasy raha mbola mitsitotongana ihany koa ny ariary eto Madagasikara. Ny taona 2024 dia mety hitovitovy amin'izany ihany raha ny fahitako azy fa ny fanatsarana dia fanatsarana eo amin'ny lafiny sandan'ny ariary no ahafahana mametraka hoe mety misy zavatra vaovao hoe hitaitsika ihany koa ny fitotongan'ny vidin'ny lavanilina izay nidiran'ny fanjakana tsehatra ka vao mainka anapahatra ireo mpamboly any amin'ny faritra Sava iny. Nivoaka ny Fonjandroany i Mahery Lanto Manandavy tapitra ny fepitaona 3 volana voalazan'ny lalàna itazonana azy amponjavonjy maika tsy tarahateo ny mpitory miandry ny fotoam-pitsarana azy amin'ny 30 janoary ho avy izao ny tenany na itsy izy nilaza fa tsy emotra fa hijoro mandrakariva ka tsy lefitra amin'ny endrika famotehana ny firenena. Fanadihadiana. Tsy emotra hijoro amin'ny fahamarinana tsy lefitra sy tsiray petsapetsa amin'ny jolam-pamaty fitaovam-piadiana eto amin'ny firenena i Mahery Lanto Manandavy. Santonany tamin'ny fanambarana nataony fantany voalovoaka ny fonjo maraina io ny tenany. Tsy azo ekina mihitsy ihany koa ny famotehana ny firenena amin'ny endriny maro. Na izany na tsy izany dia tsy maintsy vola amin'ny telefona ny tolona tsy misy
anaiky an'izany hoe vazaha izara-basy amin'ny malagasy izara-bary zany fa tsy maintsy mbola mitoy foana ay dia ohatrany eny kokoa hoe tsy nanambola tsony ny fanjakana hoe andovana ny karaha mampiasa mpanjakana fa nanino inona nataonareo vao tantany tsara ty fireneny ity dia mbola inoko izy fa mbola mandeha dia mbola ny assemblée nationale olona voafidim-bahoaka ngereo nareo nge tsy voafidy fa nitendrena hitatana dia nefa izao ny anaovanareo anotasa fanjakana tsy anaiky an'izany manandafy mahelanto ary tsy hoe manana zao efa hitako zao migatra efa hitako migatra ary tsy mampatahotra azy zany efa haiko zany tsy zany ny ampitahoranareo ahy fa zay ny any zavatra teneko tantany tsara ty fireneny ty izay ivona fa nisy ny fitoriana mahakasika azy noho ny filazany malama teo amin'ny tamazotra an-tserasera fa misy teratany vahiny iray antsoina hoe Olivier Blancard mpivarotra bala ary ny filazana fa misy mpitandro filaminana manatitra izany any amin'ny-dahalo ny 3 septambra 2022 lasa teo no nampijirana amponjavonjimaika teny an-tanymora ny Maherylanto Manandafy tapitra androandraka amin'ny 3 desambra ny 3 volana nitazomana amponjavonjimaika azy ary dia nivoaka ny fonja ny tenany tsy eo ambany ny fanaraha-maso ny fitsarana miandry ny fitoam-pitsarana azy amin'ny 3 janoary araka izany i Maherylanto Manandafy izay efa vonona tanteraka hiatrika izany sesilany ny fanamelohany gadra sy fisamboran'olona teto amintsika tato anatin'ny taona volana maromaro fa natsika fonana filazana sy faneho-kevitra tamin'ny tamazotra an-tserasera ny ankamarony toy nahazo any Maherylanto Manandafy ity toy ihany koa i Stanley izay mbola niponja amin'izao i Berija sy ny maro hafa olona ampolony ahitana mpanao politika lanceur d'alerte ary mpanao gazety no efa nigadra noho ny antony politika tamin'ity fitondrana ity fantrana sy fahasahiranana no amtinana ny fiainan'ny vahoaka malagasy tamin'ity taona 2022 ity ho ny vahoaka ny Mahajanga fitondrana tsy nijery ny marary ny vahoaka raha izao fitondrana izao miandrandra ny mpitondra hanafaka ny rehetra anatin'ny lavaka lalina izy ireo amin'ny taona ho avy samy mamontsy MBS Mahajanga raha jery totoka tamin'ity taona 2022 lasa ity no jereny dia 70 no vahoaka eto Mahajanga dia sairana avokoa amin'izao fotoana izao tsy misy na zavatra voatsangana mihitsy azy amin'ny tokantrano fa sakafo hohanina isan'andro no sisa antadiavana miatraika eo anivon'ny tokantrano sy ny vilany zany ny tanora dia setry ny asa sy ny tsy finanasa ihany koa no mameno azy ireo raha io fiainam-pirenena indray no asian-teny dia na dia misy aza ireo karazana foto-drafitrasa olona etseroa dia tsy misy fiantraikany anatin'ny vilan'ny vahoaka izany fa saingy vahoaka miaina ao anatin'ny fahantrana lalina na ina azo filazana anazy satria misy amin'ny vahoaka reo dia nanohanina raha tsy misy io tonga amin'ilay ohabolana malagasy mitongo vahoana raha heverina am'ireo karazana foto-drafitrasa ny olona nefany dia ohatran'ny masadaikatra ihany ka eo indrindra no amin'tianako azy filavaresaka farany fiainam-vahoaka ny jerena dia vahoaka miaina ao anatin'ny fahantrana lalina ary efa miakotra fahantrana fahitako anazy dia tena mafy ny fiainana ary tena sarotra asa tsisy tanora maro mirenireny ohatrana zao zaho manambady tsisy asa dia lasa mirona amin'ny fangalarana zany ny tanora misy mangalatra misy mamaky trano efa sy hitatsony mana ihany efa ny sasany amin'ity taona vaovao hitsidika ity na ary misy nefa dia milaza fa mananteny zavatra ho tsara raha ohatra ka misy ny fitondrana vaovao afaka hijeryn'ny sosialim-bahoaka sy antanoran'ny tanora amin'ity taona 2022 hitsidika ity no resahana eto ady fa manatsidika sahady satria ho avy zao ny taona vaovao engany ny rahira zay Andriamanitra no mandavaka zavatra rehetra tsy izao fahantrana lalina zao tsony mianjady amintsika vahoaka malagasy fa mba hiaina zany ta hoe fiadanana filaminana izany to amin'ny fotoan'ny vazaha hiaina zany te tranquillité zany amin'ny raha antsika anao fety sambatra amin'ny telo amby arivo ka hiaina amin'izany finaritra efa anatin'ny fisidana moa zao ko dia efa dia manatsidika mahaiza mifidy ny olona asambatra antsika vahoaka malagasy fa tsy matimaty ny kely hanenena toboko zay ny afatra tobo makasiraka mbola tsy milavolefona araka izany vahoaka ny Mahajanga fa manantena ny mpitondra vaovao hitsidika amin'ny taona ho avy eo ny hitondra ny Madagasikara ary analazy
ao anatin'izao fantrana lalina mahazo azy izao. Zara raha fito tapitrisa amin'ireo mpifidy 13 tapitrisa no voasoratra ao anaty lisam-pifidianana amin'izao fotoana izao. Antony nantarany iray volana ny fanisana mpifidy izay ataony seni. Betsaka ireo lesika mbola tsy misy vahaolana mazava eny anivon'ny fokontany sasany. Ireo mpanisa mpifidy ihany koa vitsy no manao izany asa izany toy ny any amin'ny fokontany sahafa komina Anosy Avaratra. Teny antoerana Ravirazafy sy Andry Rakotomala. Mitaraina ireo mpiasa eto anivon'ny fokontany sahafa izay miandraikitra ny fanisana mpifidy nanomboka ny volana novambra teo noho ny fahatarany karaman'izy ireo. Ankoatra izay, tsy voafaritra mazava ihany koa ny tena vata karama tokony ho raisiny tsirairay. Le olona manao an'ilay mikirakira le afampidirana ny olona anaty lisam-pifidianana moa zany dia misaika mitaraina daholo fa tena kely dia kely le tambo-karama omena no tara be ihany koa. Farany teo zay nanao kady tsotsotra hoe satria mafy be le asanay dia misy manao kady tsotsotra zany 1000 ariary par jour zany ny karaman'le ndaminay ty moa zany fa tsy karama. Dia zay zany manaovana ny antsoavany amin'ny ambaratonga any mba tokony mba misy fijerevana an'le membro amin'ny sellerie sy le agent recenseur fa tena mafy le asa nefa kelikely le sady tara zany le tambo-karama no sady tara kely. Ny fampiresana zany hoe miasa ray volanareo dia mahazo tambo-karama efa tonga taty amin'ny voalohan'ny desambra zay zay vao nahazo kely tena kely. Tsy fantatry intsony ohatrina le tambo-karama. Hatramin'ny 30 janoary izao no tapitra amin'ny fiampitoana nomeny seni hanavaozana manontolo ny anarana ao anaty lisam-pifidianana. Na efa 700 tany ho any aza ny vita tato amin'ny fokontany sahafa Anosy Avaratra, tsy ampiametrahana fandaminana tsy fampiana olona manao ny asa satria mpanisa mpifidy iray ihany no mitety tokantrano maromaro izay misy mpifidy anarivony. Mandeha izy hatreto fa mbola misy tsy tratra ihany satria misy le olona zany le tsy tratra ohatrany mihitsy. Dia misy zany manantona any amin'ny fokontany ihany fa mbola misy tsy tratra, mbola misy vitsivitsy zany anay tsy tratra. Ray ihany le agent recenseur. Dia ny fataon-jareo amin'izy ireny mantsy ny fanaon'ny seni raha ohatra hoe misy ankizy eto amin'ny fokontany mafina an'le fepetra le hoe diplôma sy zavatra ilaina. Dia le ankizy teto aminay nanao an'le zany nahita asa tampoka dia lasa nisoloana olona avy any faravohatra anatin'ny komina Anosy Avaratra ihany. Andreo-ponao amin'ny fokontany zava-dehibe ny mifidy ary misoratra ao anaty lisam-pifidianana. Dia nenay moa zany misy mizarazara fokontany manao anay eto fokontany dia ny amin'ny tany amin'ny faritra nisy anay efa nisy efa ray volana mahery zay nefa vita. Tondra karapanondro zay dia nakany izay ray mpianakaviana dia manaraka nanao soni daholo zay nanatona tany tsy bureau-pokotany fa eto amin'ilay secteur zany dia nanatona nakany isaky ny misy secteur 4 zany eto aminay. Tena mahazava-dehibe ihany koa ny ahitana ny anarako ao anatin'ny lisam-pifidianana dia za te hifidy. Satria indraindray tsy mifidy ianao dia misy zavatra tsy mety dia hoe mba handraisako andraikitra zany hoe mety ve rehefa mifidy ka tsy mety izay nataon'izay olona nifidiko dia mba afaka miteny izay kosa mifidy anareo nefa izao ny zavatra ataonareo. Mba tsy afaka mifanilika zany eo amin'ilay izy. Tena ohatra mahafinaritra anazy zany hoe hifidy zany aloha. Mety ho tsaratsara kokoa noho ity. Atsivina fa ny fiandohan'ny volana novambra teo no nanomboan'ny fanovozana manontolo lisitry ny fidy ary farina ndraiky amin'ny 30 janoary izany no ny fahavitsihany olona misoratra anarana. No ireo lesoka samihafa abetsaka ireo mpanao politika na firaisamonim-pirenena no efa mampiseho ny aiainy amin'izay mety ho endrika fangalarana misy ary isy fiatraikany goavana amin'ny fifidianana 2024. Izany no anentanana ny rehetra isoratra anarana sy hifidy ahafahana manova zavatra sy tsy hanomezana avahana ihany koa izay mety ho endrika alabaty samihafa. Fa mbola maro amin'ny mpiasa-panjakana hatramin'izao no tsy nandray karama volana desambra. Mitaraina araka izany solitena ireo mpiasa-panjakana. Ankoatra izay, mitaraina ihany koa izy ireo fa tokony ampitoviana isaky ny sokajy ny karama raisy ny mpiasa-panjakana rehetra. Jessica Miresy, Mathieu Princy. Raha ny fahenina hatramin'ny 10 volana eo no tokony andraisan'ny mpiasa-panjakana karama. Tsy mbola nivoaka kosa ny karama hatramin'izao ny ankamaroan'ny mpiasa-panjakana. Efa nisy anaraka izany tsy nonandray dia nisokajy voalohany, faharoa sy fahatelo toy ny mpitandro ny filaminana sy ny mpiasa-panjakana ambony. Vita ny tanana tsy nilamy efa ela no nahatonga izao fahatarana izao raha ny fanazavana. Maro ireo mpiasa-panjakana tsy mbola nandray ny karamany volana desambra. Izy io tsy voazao fefa hatramin'izay indrindrindrindra ireo rattaché fa ty volana desambra ty somary niavaka kely hoe nizarazarainy amin'ny karazana kategoria sy ministera
sy ny zay rattaché le izy tsy fantatra hoe inona loatra ny politika tiany fanjakana atao fa manjary misy fiatraikany ngezabe aty aminay le izy satria ny asa vita nefany ny tampokaramba tsy omeny. Ny olana tsy fantatra mazava fa fahafantarana ihany mpiasa-panjakana anazy dia fitantanana efa tsy nilamina tsy nety nandritran'izay fotoana maharitra zay dia zao farany taona zao le izy vao mahay misongadina ngezabe amin'le izy dia lasa mijaly izy hay. Ankoatra ny fahatarany karama, anisan'ny mahavelotaraina mpiasa-panjakana ihany koa ny tsy fitoviany karama. Izany hoe raha samy sokajy mitovy izao ihany dia misy ny mandray ambonimbony kokoa. Noho ilay fizarazarana isaky ny corps no tena mahatonga izany, toy ny hoe corps misy ny enjeniera ohatra. Ny antony izy io dia satria le mizarazara amin'le corps, le ohatra ny hoe misy corps des ingénieurs, corps des administrateurs civils, corps ny dokotera, statut particulier. Iny zany anisan'ny tena fositry ny olana anay koa, ankoatra le fitantanana tsy dia mazava tsy mazava tsara, fa raha ohatra ka mialy reny corps karazana corps reny na le statut particulier dia mino fa mitovy tantana daholo ny grille indiciaire fa iny zany ny anisan'ny olana anankiray anay. Manao antso araka izany ny mpiasa-panjakana mba hitadiavan'ny fanjakana vahaolana aingana mikasika ity olany karama ity. Raha ny fanazavana tranty, efa aman-taona no nisy ny olana eo amin'izay fandraisan'izy ireo karama izay, ary saika tebiteby atranty no iandrasana ny farany volana. Manodidina izay vaovao izay andry, manainy ena ny karama farany ambany ny sindika ny randrana sindikaly ho an'ny taona 2024. Tapitra amin'ity taona ity tokoa mantsy ny famatsim-bola avy amin'ny fanjakana ho famenona ny karama farany ambany. Tsy mbola nisy teto ambony tany izany karama midin'izany hoy ny randrana sindikaly. Fanadiadiana eo amin'ny stariny Mathieu Princy. Ny voalohan'ny volana May lasa teo nanao fanambarana ny filoham-pirenena fa ho ampiakariny 5 ariary ny karama farany ambany amin'ny sehatra tsy miankina. Ny 2 ariary alohan'ny mpampiasa, ny fanjakana kosa no hanomeny 3 ariary. Na efa nivoaka aza ny didy fampiarana volana maro taty aorian'ny fanambarana, mbola misy any amin'izao ny mpiasa no tsy misitraka io karama farany ambany io. Le 250 000 ariary misy ny mampianatra, misy ihany koa tsy mampianatra ao anatin'le izy, ary anisan'ny tena mampiady ny mpiasa eny anivon'ny orinasa izay zavatra izay. Eritreretinay mihitsy fa hoe ny fanjakana zany no mampiady ny mpiasa eny anivon'ny orinasa. Rehefa niteny moa ny randrana sindikaly tamin'ny 7 oktobra hoe tsy anaiky anio izahay. Raha araka ny didim-pitondrana nivoaka mikasika ity karama farany ambany ity ihany koa, dia tapitra amin'ny taona 2024 ity ny famatsim-bola avy amin'ny fanjakana. Manaraka izany ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina fa iverina idina ho 7 sy R1 sy R2 indray ny karaman'izy ireo. Tsy mbola nisy maneran-tany izany ary voararana lalàna ihany koa ny fampidinana karama. Tsy anaiky anio fampidinana karama io izahay satria mitsipaka ny adiny fa 12 ao anatin'ny 2003-044 le izy. Ary indrisy manome vahana ihany koa ireo tsy mpanara-dalàna, orinasa tsy mpanara-dalàna ilay arrêté navoakan'ny fanjakana iny zany. Aminay randrana sindikaly dia tsotra ny fitakina tena faobe mihitsy izy ity hoe atsaharo ilay okizay iny arrêté iny fa andao tedavina ny fomba ampisin'ny filaminana eny anivon'ny orinasa. Iteraka olana goavana ho an'ny orinasa sy ny mpampiasa raha tsisy ny fandraisana andraikitry ny fanjakana manoloana ity didim-pitondrana ity. Vaovaony sosialy mahatsapy ireo mponina any ambanivohitra fa mafy ny niainana ny taona 2024. Miandriandra fiovana goavan'izy ireo any taona ho avy toy ny fanatsarana ny fampianarana, ny fanamorana ny fandroatana tany ary ny fienany vidinentana. Ravirazafy-maina sy Taizina ranary ny Irena. Mbola mampanana sarotra ny tantsaha ny resaka fahazona tany amin'izao. Betsaka ny mpanararoatra ary makankera ny tanin'izy ireny izay fotom-pivelomana nefa itsy ankilany. Matsiaro sy ahirana ireo tanora ary voatery mitady asa no sady mianatra nampiana ny ray aman-dreny ho any ambanivohitra. Ny asa nefa tsy misy no mitaky dingana marobe ihany koa izany. Ahirana ny tanora moa zany efa iraisan'ny rehetrarehetra angamba hoe le resaka fitadiavana asa, hoe sady ianao tena hoe tsy maintsy moa zany hoe sady mianatra ianao miasa satria tsy araka ny ray aman-dreny intsony dia nefany le asa mitady expérience be daholo. Ianao 20 taona hitady asa nefa
expérience 20 taona dia daviny dia izay ilay zavatra tena iainana be dia ny hasarotan'ny fiainana moa zany mazava ho azy dia fampianarana io tsy tambony tsy tambany sy andraisana anazy dia manahirana be tsy hoe aza ny asiana ny tongotra taona somary nanahirikirina eo amin'ny lafiny sosialy satria mafy enjana ny fiainana vidin-dravatra miakatra andro manalina moa ny vola tsy misy ny asa atao tsy misy toetrandro raha tsika malala zao fa nany fambolena atao raha tsy zarizary tsy mety tany volena ny tady isiaka ny tany volenay dia lasa naizera lasa mitebiteby amin'le anao an'le fambolena mafy be ny fiainana tena sarotra ny fiainana tany nandritry ny ty taona 2022 ty fanatsarana mihoatra lavitra noho ny amin'izao no andrendraindreo mpianatra lavitra n'Antananarivo antaona 2024 fanamorana ny fanoratana tany ho an'ny mpamboly ary koa fienan'ny vidinentana izay mampitaraina ny rehetra fampandrosoana moa iza zany tsy maniry an'izany dia le hoe fanatsarana ny hoe satria tsika raha hoe ampandroso zany dia fampianarana no mila satria ozy izy mandeha laza hoe c'est l'arme le plus puissant pour changer le monde dia nefa eto amintsika tena ambany zavatra be ilay fampianarana dia izay ny andrasana hoe mba jerena asiana maso kokoa mba tokony hitodika bebe kokoa any amin'ny sosialim-bahoaka ny fanjakana satria aminay ny mpitondra mahay dia ny mpitondra mahalala ny famorim-bahoaka fivana mety andrasanay zany dia ny azahoan'ny mpamboly karatany ho anazy tanteraka le tany mba hidina sosialim-bahoaka mba hidina ny ambanimbany zany prifa tena mafy be vitsy vary zao 5 000 latsaka kely ny kapoaka nefa tokony mba mirarirary ohatrany teo aloha mba irinay zany mba ho tonga 100 dimanjato indray ny prix amin'ny vary tsy mipetraka laharam-pamena ho an'ny fanjakana raha ny hitan'ny sosialim-bahoaka Madagasikara ao anaty fahantrana no misy Madagasikara miemotra andaharana amin'ireo firenena mahantra indrindra eran-tany sy aty Afrika malohana izany anefa ny fanjakana mahavita mampiasa fitaovana fanjakana fampielezan-kevitra melony fotoana variana manakana ny mpanotra fa tsy miady antsy fandriam-pahalemana ary tsy mitondra vahaolana ho an'ny sosialim-bahoaka sy ny toe-karem-pirenena. Pejy ny fahasalamana maro ny fihetsika tokony ataony tsirairay avy soroana ny fanampoizinana ara-tsakafo araka ny nambaran'ny mpitsabo atao anatin'izao vanandro fety izao mila soroana ao anatin'izany fihinanana sakafo mavesatra sy efa simba miala irary nombana sy mano Randriamalala fihinanana sakafo mavesatra na efa simba ireo no tokony soroana voalohany raha tsy te ho tratra ny fanampoizinana ara-tsakafo amin'izao mandro fety izao hoy ny mpitsabo iray. Tsy adinoina ao anatin'izany ny fitandrona tahaka ny anakandriamaso ny fahadiovana izay fototra voalohany mahatonga ireo karazana otrika aretina. Lanjalanjaina ihany koa ny sakafo hohanina ialana amin'ny fahasarotana amin'ny fandevonan-kanina. Tokony hohanina mihitsy zany ny sakafo efa lany daty, ny sakafo efa simba, na izy zany maniry bobongolo na izy zany efa masiso na efa miova ny lokony na izy efa mibotsina le fitoerany raha miboaty izy na koa mety efa hoe arafesina mihitsy zany le fitoerany dia ny pozim-boalavo na kirarakireny ohatra tsy tokony ho an-dakozia mihitsy zany ireny mipetraka satria indraindray mety mifangaro tapoka amin'ny sakafo nandrasotrony ireny dia tonga dia mahafata avetrany dia zava-dehibe koa zany ny fahadiovana sasana amin'ny rano sy ny savony zany ny tanana rehefa karakara sakafo rehefa hisakafo ary rehefa hoe avy any amin'ny fivoahana zany dia ny sakafo hohanina masaka tokony sakafo masaka tsara. Ny sakafo hohanina manta tokony sakafo voadio tsara amin'ny rano madio koa zany ara-pahasalamana. Ny rano sotroina tokony rano voadio tsara raha tokony rano avy nampangotrahana ohatra. Tokony amin'ny atony daholo zany sakafo amin'ny ankapobeny. Atody zany tokony ferana be, ny hena ohatra mihinana hena be. Miseho amin'ny endriny maro ny fanampoizinana ara-tsakafo izay mety ahazo ny olon-drehetra. Sarobidy ny aina ka fadina ny manao dokotera tena. Ny fanatonana mpitsabo faran'izay aingana kosa no vahaolana raha miseho ny iray amin'ny reto tranga ireto. Raha vao mitranga ny fomba fisehoana fanampoizinana ara-tsakafo, mitranga amina olona maromaro zany na mitranga amina olona tokana na mitranga amina fianakaviana vitsivitsy minitra vitsivitsy na ora vitsivitsy indraindray koa mety andro vitsivitsy indraindray tahorina an'ilay fiarahana amin'ny sakafo na fisakafoanana
miseamina hoe mararary eo amin'ny kibo mety manindrona, mety mangotika, mety oza misy rivotra dia rahana hoe mety maloloy nefa koa mety mandoa ndraindray koa mety mivadana raha vao mendohatra zay izy dia tokony miazakazaka mamonjy dokotera. Ny antony dia mbola tsy hay mihitsy zany fivoarana izy io arakaraky ny tanjaky le fanampozinana, arakaraky ny tanjaky le olona voan'le izy koa fa indraindray izy io mety mahatorana, mety fanitona, indraindray dia mety mahafaty mihitsy ara dia tsy miandry an'izany zany fa avy hatrany dia tanina monjy dokotera avy hatrany. Amin'ny vaninandro fety tahaka izao mitobaka eny an-tsena ireo karazana vatomamy sy biskuit izay efa lan-dady. Tokony hialany ny ray aman-dreny ny fividianana azy ireny satria ny fihinanana ireo vokatra ireo ihany koa matetika no mitarika tsy fahasalamana eo amin'ny zaza sy ny ankizy. Fanatanjahantena tokony aljanona na omena firenen-kafa ny fampiatranona ny lalao nosy dedahan'ny mpitondra tao eto amintsika kanefa ny vola eo am-pelantanana aza tsy misy ny mpamakafaka fanatanjahantena ramasy. Idiran'ny politika be loatra ny tontolon'ny fanatanjahantena malagasy ka tsy mahagaga ho izy raha-potsika tahaka izao. Asinandria Malala sy Andry Rakotomalala. Mitaky ny anomezana firenen-kafa ampiatrano ny lalaon'ny nosy ny mpamakafaka fanatanjahantena ramasy raha mijery ny fomba fanomanan'ny mpitondra ny lalaon'ny nosy tanterahana eto Madagasikara amin'ny taona 2024 avy io. Hita matsy fa tsy manambola ny mpitondra kanefa mbola misisika mafy ny andra izany. Za mahita hoe ny jeu des îles ikarakaraintsika amin'ny taona ho avy io ohatran'ny manofy. Za zany ohatran'ny manofy zany mieritreritra hoe isy fe ny jeu des îles amin'ny taona ho avy sa tsy isy. Inona ny mahatonga an'izay? Be dia be ny zavatra mifamatotra amin'izay, ny raharaham-pirenena eo. Mifamatotra amin'izay ihany koa ny tsy fisian'ny vola eo. Ny fanomanana ny jeu des îles tsy tomomba araka ny tokony ho izy na ny fandraisana zany na ny mpilalao. Maurice farany teo iny sa ny CGSOI voapirofo voapirofo zay ka asa hoe inona zany mamay antsika andraisana ny jeu des îles amin'ny taona ho avy io. Aleo rehefa tsy zaka aloha na tsy mety dia mena ny firenen-kafa teniko zay aloha fa tsy hanala baraka eto. Za manao antsoava amin'izay hoe tsy fahotana zany hoe ny jeu des îles amin'ny herintaona ka eritreritsika zany fa andrombaka médaille be dia be satria eto amintsika aloha natao dia lozika izy tokony ho zay. Fa les performances hoentina hiatrika ny championnat d'Afrique, ny Jeux olympiques sy ny iraisam-pirenena mondial zany dia tsy ho tafiditra ao anatin'izay tsika amin'ilay le fetra farany zany ho tratrarina. Tsy mahagaga ho izy raha potika tanteraka tahaka izao ny tontolon'ny fanatanjahantena malagasy satria ampidian'ny mpitondra be loatra ao anatin'ny fanatanjahantena ny politika. Ny tsy fantatro ny mahatonga an'izay mety eo ny ara-bola, mety voankazo zay ny ara-bola. Be loatra koa le fampanantenana natao hatramin'izay. Eo ihany koa ny fampidirana be loatra zany amin'ny fanatanjahantena efa averimberiko matetika ty fampidirana politika amin'ny fanatanjahantena. Zay koa zany mbola anankiray hitako lesoko. Porofon'izay zany io hitantsika amina resaka karaté, football sy isan-karazany io. Reny le pénalité nresanareo hoe bebe zavatra tsy manjary amina fitantanana eto amina rehefa tonga amin'ny fividianana zany. Raha mbola tsy miofotsika ny toe-tsaina zany fa ny voninahitra ny lasa loha te hitondra sy te hitatana ny fanatanjahantena dia tsy ho tafavoaka Madagasikara. Zay aloha mazava zay. Hatreto dia hita fa tsy manambola ny fanjakana satria na ny karamany mpiasam-panjakana aza ity sahirana izy ireo vao mahita izany. Isy fiantraikany goavana amin'ny toe-tsain'ny mpilalao izany fanomanana ratsy izany ary mety hiteraka vokatra ratsy dia ratsy ho an'ny atleta isolo tena antsika malagasy izay ampiatrano ny lalaon'ny nosy.
amaranana ny fampalalam-baovao ny maresaka avy any ivelany nodimandry androany teo amin'ny 5 taona ny papa Benoît fa 9 araka ny fampitam-baovao nataon'ny Vatican 20 taona no na papa azy nametra-pialana tsy ho papa izy ny taona 13 noho ny tsy fahasalamany ny aratsy ny fahasalamany tato anaty ny andro maromaro izao ka izao nitarika ny fahafatesana izao fanadiadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mano Randriamalala. Nodimandry io maraina io tokony tamin'ny 7 sasany teo eo teo amin'ny fasy 5 taonany tao amin'ny monastera Mater i Joseph Ratzinger na i papa Benoît fa 9 atao amin'ity monastera natokana ho an'ny mpivavaka ao Vatican ity no nanokana ny tena sy nipetrahany hatramin'ny alany tsy ho papa intsony tamin'ny taona 2012. Narary mafy nandritra ny taona maro i Joseph Ratzinger antony nametrany fialana tsy ho papa. Nitarika kilema ho azy izany aretin'izany. Nanomboka ny alarobia teo dia niaratsy ny toe-pahasalamany ka hivezina ho nitarika ny fahafatesany. Nisy ihany koa ny fanambarana nataon'ny papa François izay nandimby azy fa marary ity papa teo aloha ity ka mangataka ny fitrotronam-bavaka avy amin'ny rehetra. Nilaza ny mpitondra teny Vatican omaly fa niatsara ny fahasalamany ny papa Benoît fa 9. Tsy nisy nanana eritreritra ny ampiditra azy hopitaly satria manana fitaovana rehetra azona mitsabo azy ny toerana misy azy. Mbola afaka nandray anjara tamina misa ihany koa ny tenany saingy izao lasa izao. Teraka tamin'ny 1790 tany Bavière Allemagne Joseph Ratzinger ary notokanana opiretra taorian'ny ady lehibe faharoa tamin'ny taona 1790. Teolôjiana nalaza izy ary mpanolotsaina tamin'ny Concile Vatican II ny taona 1790 hatramin'ny 1790. Voatendry ho arsevekan'ny Munich avy eo kardinaly tamin'ny alalan'ny Paul fahenina ny tenany ny taona 1770. Voafidy ho papa kosa izy ny taona 5 hatramin'ny febroary 13 izay nanapahany hevitra andao ny asan'ny papa. Izy araka izany no papa nametra-pialana voalohany tao anatin'ny 900 taona farany. I Joseph Ratzinger no papa faha-5 tao amin'ny Eglise Katolika ary papa faha-9 avy any Allemagne. Araka ny lalam-panorenana apostolika navoakan'i Paoly faharoa tamin'ny 1770 dia tsy maintsy aleviny eo anelanelany 4 na 9 andro aoriana hafatesan'ny papa iray. Ny kardinaly avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao araka izany no manapa-kevitra ny tety andro mahakasika izay fandevenana izay. Izao fampalalam-baovao izao ny fandarana ahoana marina Global News ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe de Enforceur Rampitso Alady amin'ny 3 ratolakandro no amerenana aminao ny fandarana ny noelinay eto amin'ny fahitalavitry ny NBS ao arahinao Rampitso alina ihany koa ireo vaovao ny songadina nandritra ny taona 2022 amin'ny teny malagasy sy amin'ny fiteny frantsay ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Perfect Plan kosa no atolotry ny ambiasanao Rampitsoalina mirarantsika rehetra samy atratra ny taona vaovao 2022 afaka ora vitsy tombo kilasy tombo vavy ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa ho aminaraka indray.